Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Matetika sika dia mangataka zavatra amin'Andriamanitra, nefa be ireo milaza fa tsy mba mamaly vavaka ara-potoan'Andriamanitra. Ohatra hoe misy olona marary mafy, ny vavaka ianao mba ho sitrana izy, nefa indrisy fa maty ilay olona. Dia hoy ianao hoe tsy namaly vavaka tokoa ve Andriamanitra? Tena mamaly vavaka tokoa izy. Ary tsy voatery ho araka ny sitraponao ny valim-bavaka, fa arak'izay mahasoa anao sy mahasoa ilay olona entina mbavaka. Ny ankoatriny amin'izao olo izao mantsy dia tsy fantatsika, satria ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana dia ho fampianarana antsika zanany avokoa, ary amin'ny fotoanany avokoa. Ny angatahany amintsika dia ny hitokisantsika ny fitondrany. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika isan'andro mba ampaherentsika amin'ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ampitombo ny finoantsika, ary indrindra anekentsika ampitoniana sy ampaharetana ny valim-bavaka izay angatahantsika. Tsaronao ary fantatrao ve ny tantaram-piainan'i Joba izay voalaza ao amin'ny Baiboly? Tsaronao ve ny teniny lazainy rehefa ripaka avokoa ny fananany rehetra ary maty avokoa ny zanany rehetra? Izao ny lazainy ao amin'ny Joba 1:1-20 manao hoe: nitanjaka ny voahako tany an-kibon'ny neny, ary mitanjaka koa no iverenako any. Jehovah ny nanome, ary Jehovah no nanaisotra. Isaorana anie ny anaran'i Jehovah. Kanefa nanahoana moa ny hafaran'ny fiainan'i Joba arak'izay voalaza ao amin'ny Joba 2:12-13 Ary Jehovah nita ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 4,000 sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky vavy 1,000 izy, ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy. Dia raha mbola toizantsika ny 15 dia hoe: ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadany izy. Endry mpiaino namako, tsarovy ary manomboka androany, fa ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambany lanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Mpitoroteny 7:1. Amen.
hanitry Kristy. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. mankasitraka anao manjoy an-trano ny AWR. Ny fandaharana ara-pahasalamana indray no renesinao zao. Miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao. Anio isika dia iresaka ilay karazana tavy antsoina hoe triglycéride. Izy io dia hita manerana ny vatana sy mikorina ny anaty rahany. Azo lazaina hoe ara-dalàna ny mety sy ny triglycéride any anatin'ny rahantsika any. Kanefa kosa raha be loatra izany hoe mihoatra ny 510 grama ho an'ny raha 100 mililitatra dia mety ho anton-javatra ampididoza izany. Ampididozan'ny fohatra dia ilay antsoina hoe infarctus du myocarde. Eo ihany koa ny mety hatrarana ilay aretina antsoina hoe arteriosclérose ary mety ihany koa ny tsy ahatsiarovan-tena tampoka noho ny fibosesehan'ny raha be loatra any amin'ny ati-doha. Tsapantsika amin'izany angamba fa rehefa ambony loatra ny triglycéride ao amin'ny vatana dia tena mampididoza tokoa. Inona ny mety hahatonga ny tahan'ny triglycéride hiakatra ao anatin'ny rahantsika ao? Ny fihinanana menaka be loatra na zavatra matavy, ireo karazana zava-pisotro misy alkôla, ny fihinanana siramamy betsaka. Eo ihany koa ny aretina toy ny diabeta, ny hypothyroïdie ary ny aretin'ny aty. Ireo rehetra ireo izany dia mety ho anisan'ny hampiakatra ny tahan'ny triglycéride ao anatintsika ao avokoa. Inona ary ny tokony atao eo anatrehan'izany? Ny Dr Georges Pamplona dia manoro hevitra antsika fa isan'ny mampiena ny tahan'ny triglycéride ny fihinanana sakafo sasantsasany toy ny soja, ny tsaramaso maina, ny zavoka, ny oignon, ny goavy, ny germe de blé ary ny trondro. Fa ankoatran'izany dia ity ranom-boankazo atoranao ity dia mampikoriana tsara ny rà ary manampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny triglycéride tafahoatra ao anatin'ny rà. Inona avy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Goavy voavofy sy voatetika, roa tasy,
ka ny iray tasy de eo amin'ny 520 grama eo. Afaka soloina poara iray tasy izy io raha toa zany ka amin'ny fotoana tsy misy goavy. Eo ihany koa ny voanina lin na rongonim-bazaha isika le fanaovana fitafiana reny fa voanina iray sotro ka eo amin'ny 10 grama eo ilay iray sotro. Raha tsisy zay de afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja iray tasy ka eo amin'ny 570 mililitatra eo ny fatran'izay ronono soja iray tasy izay. Ronono soja efa masaka zany io averiko le zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity: goavy voavovy sy voatetika 2 tasy ka ny iray tasy eo amin'ny 570 grama eo. Raha tsy misy goavy, zany hoe tsy amin'ny fotoanany goavy, de afaka soloina poara iray tasy. Poara iray tasy fa tsy 2 tasy. De voanina lin na voanina rongonim-bazaha le fanaovana fitafiana reny zany, iray sotro ka eo amin'ny 10 grama eo. Raha tsy misy zay de afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja efa masaka iray tasy eo amin'ny 570 mililitatra eo. Ahoana ny fikarakarana ity ranom-boankazo ity? Voasana, zany hoe efa sasana madio tsara zany, voasana ary tetehana madinika ny goavy raha amin'ny fotoanany goavy zany, de arotsaka anatin'ny fanafangaroana ireo goavy voatetika sy ny voanina lin na voanina chia zany na koa sésame zay misy zany, de mixena tsara avy eo. Tatavanina ilay ranom-boankazo azo de araraka ao ilay ronono soja efa masaka de afangaro tsara. Azo amamina amin'ny fanamamina tsy misy kaloria ity ranom-boankazo ity ary mety tsara ho an'ny olona misy diabeta. Zava-dehibe ny fahasalamana ka kolokoloy mandrakariva. Fahavarana kely amin'ny sakafo hohantsika andavanandro de ampy hisoroka aretina maro zay mety ampididozan'ny vatana. Ankasitrana indrindra ny Dr Georges Pamplona ny zara-maso antsika tao amin'ny tahirikeviny. Hatreo indray ary aloha ny fandaharana ara-pahasalamana, Jedidiasy Zohanitra no ny farimbona nahatotosa izany. Isaorana trany ny fanoizanao miaino ny onjam-peo, samy ny teo amin'ny lafin'ny teknika de samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Antokobihira balsama fiterana. Zay lay onjany fanantinana. Tsaka meloka minilala fasasomirana latsaka amoroni fomadi
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana ny tenanay pastora Razafinjatovina Action Gilbert dia faly indrindra miara manasa atsika tsirairay avy mba hifokany rivotry ny lanitra izany hoe hiaraka hivavaka. Tompon'Andriamanitra ray ny tsara indrindra any an-danitra, mamindra fo miantra maro be famindra-po sy fahamarinana mitahiry famindra-po amin'ny olona rivo madimby. Arameky ny fahotany eo natrenao zay dia mantoko somarina ao ka mamela ny fahotanay ary manadio eo afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Kanefa ianao dia tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny elokondray amin'ny zanaka zavy zafy sy ny zafindoalika. Dia amin'izay rehetra mahakalanao. Misaotra anao zahay. Raha mbola afaka hanohy indray izao dinidinika eo amin'ny famitana ny fitoriana ny filazantsara izao. Tompo malala. Ianao no ny teny hotoriana amin'izao tolo izao ity ny filazantsara ny fanjakana. Mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Mangetahita faratra mihitsy izahay. Ny avitany zany fitoriana ny filazantsara izany. Mangetahita faratra izahay. Ny verenanao fandrony eo amin'ny raonlanitra amin'izany andro farany izany. Fahamarinanao amin'ny teninao izany. Fampanantenana nambaranao izany. Ifikiranay tanteraka izany satria tsy mba mandainga tsy mba mamitaka ianao. Koa ny fanakalozan-kevitra, ny fampitarian-dalana izay ataona eto. Enganie, mba ho fenonao ny fitahianao ary ho ekenao amin'ny fitiavanao sy ny famindra-ponao. Handray anjara be dehibe eo amin'ny famitana izany fitoriana ny filazantsara izany. Tompo malala, izahay, ny fahotanay, ny helokay, no antony mbola mahatonga ihany koa izao toa marisarisa be niany, toa tsy afaka mandroso be loatra, ko mamindrafo mamela heloka. Artsay ny fananao masina, lay nitenenanao manao hoe ahazoeranareo amin'ny latsany fanamasina aminareo ka dia ho vavolombelo ko Jerosalema Jodea Maria hatramin'ny farany tany. Izany fananao masina izany izay mizara ny fanomezam-pahasoavana araka ny sitrapony. Izany fananao masina izany izay manome anay ny vokatry ny fanafitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fanemem-panahy, fahamarinana, fanetretena, faharetana ary faononam-po. Mila an'izany ranorana faran'izany izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiana malala, hitantsika farany teto ary fa Jesosy Kristy amin'ny maha-pitarika azy ary mamelesona sarobidy ho antsika tsiraray avy dia nitoetsaina hoe hitady sy hamonjy ny very izany no nameny ny fosiny izay nampanahy. Eo amin'ity fitariana amin'ny famitana ny asa fitoriana ny filazantsara ity dia saina zay tao amin'i Jesosy Kristy io koa no tokony ho amiko ho amintsika tsiraray avy. Hitady sy hamonjy ny very. Tadiavina mandeha makany amin'ny zareo any. Tadiavina ny fampiasana an'ireo fomba maro samihafa izay efa nitanysaitsika teto ary averimberiko mandrakariva izany mba ho tafalataka tsara ho tsaitsika tsiraray avy. Tadiavina mitoetsay ny pitarika tahaka an' Jesosy, pitarika ara-panahy, pitarika miorina tanteraka eo amin'ny ara-baiboly, ny filamatra rehetra amin'izany fomba fitariana izany. Eny mitady ireny very ireny amin'ny alalan'ny fahaizana tsara hoe ahoana moa ny faholavolana olona iray ho mpianatra Kristy amin'ny alalan'ny fampiasana ny tarika madinika. Ary izany tarika madinika izany dia miainga ao amin'ny fianakaviana. Ny sara misionera voalohany indrindra dia ny fianakaviana. Ndraindray nefa isika dia mpaminany tsy masina taniny, raha mahalala izany, raha mahatsapa izany, raha miaina izany. Kanefa misy tolam-bavaka ao. Fa isika izao dia ampodin'ny fony ray ho amin'ny zanaka, ny fony zanaka ho amin'ny ray, tsy eo amin'ny resaka ara-panahy ihany ka hoe ampodin'ny fontsika ho amin'Andriamanitra ray, fa eo amin'ny fifamatoran'ny fianakaviana. Ka ity tarika madinika ity, rehefa nitokantrano tsiraray avy ny lasa tarika madinika, na miandray anjara amin'izany tarika madinika izany, dia manjary mafinaritra satria reto le 4 ingrédients, le ingrédient anakefatra: nurture,
izany hoe mivoky amin'ny tenin'Andriamanitra, mivoky amin'ny soratra masina, manaratra ambony de ambony ny zava-panahy. Worship, fiderana fankalazana an'Andriamanitra, fitolomana mibavaka fifadiakanina. Fellowship na community dia ny fisakaizana, fitadiavana ny fomba rehetra, ampifandraisana ny fo mba isy izay fakatiavina firaisan-kina, firaisan-tsaina izay. Io ny tena halan'ny Satana io, zarazarao anjakana zany, izay ny fomba ny Satana io. Ny dikany hoe Satana, diabla, diabolosy amin'ny teny grika, avy amin'ny teny anankiroa hoe diabalo, zany hoe je jette à travers, mampisaratsaraka, mampisamatsamaka, ka tsy maintsy misy zany io ingrédient io. Ary izay fakatiavana izay no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo i Kristy. Niresaka any amin'ny discipleship tsika teo, ka io no ahafantarany ohatra fa mpianatra Kristy isika raha mifankaty. Ny zavatra mahery vaika indrindra izay ilain'izao tontolo izao amin'ny fitoriana filazantsara dia kristiana matéotisy, kristiana be fitiavana. Zany no mahazava-dehibe ny amin'io hoe tarika madinika na hoe petit groupe na hoe small groups io. Itsy andany ihany koa anefa dia tokony ho fantatry ny tsiraray avy ny fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy masina izay omeny ny fanahy masina azy. Inavy ireo fanomezam-pahasoavana omeny ny fanahy masina anao, ka hanatanterahana ty fitoriana ny filazantsara ity, hanafaingana ny fiviany Kristy eo amin'irao lanitra. Fitoriana ny filazantsara zenao aloha voalohany indrindra ny Etefany sandreo mitory amin'ny sasany ianao, kanefa ho lavina. Asiko mafy ny tenako homanga noho ny apôstôly Paoly. Fa andreo mitory amin'ny sasany haky nefa ny tenako indray no ho lavina. Inona ny fanomezam-pahasoavana? Andriamanitra rane de ny teny mihitsy eo amin'ny Lioka 1:20 hoe ianareo raina de ratsy aza mahay mazavatsoa ny zanakareo. Iza moa nangatahany mofoka na ny miazy vato, iza moa nangatahany azandrano ka na ny miazy menarana, iza moa nangatahany atody ka na ny miazy maingo, ka ianareo na de ratsy aza mahay mamay zavatsoa ny zanakareo. Moa andrainareo zay an-danitra ma tsy hanome anareo ny fanahy masina. Fanahy masina mizara n'izany fanomezam-pahasoavana izany. Aoka ny talentatsika, aoka ny fakingatsika, tsy hoe veritsika hoe avy amintsika na hoe n'olo-vatsika, fa aoka ho raisitsika ho fanomezana avy amin'ny fanahy masina zany. Ka ny famitana ny fitoriana ny filazantsara ahatongavan'ny olona rehetra handray ny famonjena amin'i Jesosy Kristy, izany no mba hifaliatsika eo amin'ny fananana an'ireny talenta ireny. Ary mbola izingizinikany hoe angatao amin'ny fanahy masina ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa mamaky ny Korintana voalohany 2:20 isika dia mitany Isao hoe reto avy amin'ny fanomezam-pahasoavana teny fahendrena, teny fahalalana, finoana, faminaniana, faiza mamantatra fanahy samihafa, teny tsy fantatra, mandika teny tsy fantatra, manasitrana amin'ny fomba mahagaga, apôstôly, mpitarika, mpanampy, mpiandry. Petera koa dia mbola miresaka ny amin'ny hoe zay mampianatra dia ampianatra, izay manompo dia manompo, fampiatranomba iny, misalamy 500 teny fiderana an'Andriamanitra amin'ny zava-maneno maro samihafa, amin'ny hira sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra mikasika an'izany hira sy mozika izany. Ry mpiaino malala, ny apôstôly Paoly nefa dia manizingizina fa ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra dia ny fitiavana. Fitiavana tsy efa nizingizintsika teo ve zany hoe kolokoloana io, ary tsy maintsy soronina ny afon'ny fitiavana mba hiredareda zany afon'ny fitiavana izany. Izay ny problema ny fiangonan'ny Laodikia, Laos dikaio, vahoaka, fitsarana vahoaka, Laos dikaio, fanamarinana ny vahoaka. Izany ny fiangonana fahafitofarana amin'ny Apokalipsy 7, tsy misy fiangonana fahavalo itsony, kanefa le fitiavana de mila angatahana amin'i Jesosy Kristy. Mividiana amiko volamena voadio tamin'ny afo. Fo volamena, fo feno fitiavana. Fiainana volamena, feno fitiavana. Eo an-tsendaniny kio ny interfaith, programme interfaith, dialogue. Eto dia mbola mametraka tsara ihany ireo mpitarika fivavahana rehetra. Aoka mpitarika fivavahana rehetra andiny tena, ary aoka samy heritreritra sy hitodika tanteraka eo amin'ny Baiboly tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra mihitsy ny teny malagasy hoe Andriamanitra tokana ihany. Andriamanitra iray ihany no hivavahana, kanefa manina no mitsinjarazara sy mitsitokotoko etsero isika. Marina fa Andriamanitra dia namorona loko samihafa. Tsy hoe menamena na maitsomaitso na mavomavo daholo, fa misy ny mangamanga, misy ny maitsomaitso, misy ny marron sy ny sisa sy ny sisa. Fa saingy ny Baiboly amin'ny Efesiana 2:7 dia manizingizina fa iray ihany no finoana, iray ihany no batisa. Ka tsy andeha hialatsiny isika hoe ka maninana sin'Andriamanitra azo lavalava, de misy azo lavabe, de misy fohifohy, de misy atonontonony, de minona misy loko menamena, mangamanga, mavomavo, maitsomaitso, marron sy ny volomboasary sy ny sisa. Fa ny Baiboly dia manizingizina fa
iray ihany ny finoana iray ny batisa ary io ny fitalaona nataon'i Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Tsy resaka ekumenisma ny resako eto fa tena fampiresakiana tanteraka ny mpitarika fivavahana mihitsy mba hibebaka ary hiala eo amin'ity izao izay andrandraina be loatra ity, indraindraina be loatra, asandratra be loatra, vahoaka Kristy no asandratra. Hitady sy hamonjy ny very. Toetsaina izay tokony hameno antsika io amin'izao famitana ny fitoriana ny filazany tsara izao. Be deaibe ny zavatra efa nresahantsika teto. Misy ny very ao anatiny ao ihany, mba tonga ihany izy, mba mivavaka ihany, mamonjy fiangonana ihany, kanefa manahoana ny ao am-pony ao an-tsainany ao amin'ny fanahy. Mila hoentina amin'ny fomba manokana mihitsy eo amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny lalan'ny fiekekeloka hanekeny ny fiovampo marina. Ao ihany izy nefa dia mbola manao ny ataony, mbola mijangajanga, mbola mandainga, mbola mangalatra, mbola misotro migioka, miloka, mbola indrisy fa mbola mampijaly vady, indrisy fa mbola manana nireo toetra izay tiako fosafosa, tiako fanaratsiana, mbola manana toetra izay tsy feno fahitsiana, tsy mba tsotra salamizaza ao anaty fiangonana ao ihany. Ary indraindray dia mahafanafo mihitsy ao amin'izany fiangonana izany. Mila tarina ao amin'i Jesosy. Very ao anatiny, miosombovoka, misopotaky ny fahotana. Voatsindriny ny tsy, voatsindriny seza angamba. Very. Nameriny tenany, efa tao fa niala. Ary iny fa any vezivezy mitety zao karaza-piangonana rehetra izao. Zay mbola averimberiketo ihany. Fa ireny karaza-piangonana rehetra eny tokony hivory mitarika fivavahana. Zay le hoe interfaith dialogue. Tokony hisy fivoriana mitarika fivavahana ireny. Mba tsy hatonga ny olona rehefa tezitra azy dia makasy, rehefa tezitra roa dia makaroa, rehefa tsy afa-poary dia makary. Kanefa finoana iray ihany, batisa iray ihany, tompo iray ihany. Ry mpiany malala, misy very any akodaoda any, any anaty krihitrala any anaty onaona any andavaka any. Very tsy mahalala na inona, tsy hitan'izay lalakizorana, miandry asy ianao, hitady azy reny, hitondra amin'izy reny ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Izany ny toetsaina izay tokony hanosika antsika eo amin'ny famitana ny fitoriana ny filazantsara ity. Ka izay fomba fitariana izay fomba fanatonana ny olona izany no tokony ananantsika tsiraray avy. Ry mpiany malala, tsy ananantsika izany raha tsy mibanjina an' Jesosy Kristy isika ny variana amin'ity tany ity, variana amin'ity zao tolo zao ity, variana amin'ny fikatsahana ny vola mikarena. Izany no matimatesana amin'izao vanim-potoana izao. Tiako angambany raha ohatra ka mamaky ny reny Isaia 2 sika. Isaia 2 ahatonga saina antsika tsiraray avy eo amin'izany zavatra matimatesana izany. Dia zao no voalaza eo amin'ny Isaia 2. Vakitsika ny 5. Isaia 2:5 ka hatramin'ny 1:20 aminaran'i Jesosy. Ry taranak'i Jakoba, avy ary ako isika handeha amin'ny fahazavan'i Jehova. Fa efa nanary ny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao avy any antsinaniny izy ary efa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zana-bahiny. Ny tany dia feno volafotsy volamena sady tsy hita lany ny hareny, ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita lany tsy hita isa ny kalesiny. Ny tany dia feno andriamantsizy koa eo anatrehany asan'ny tanany hoe kohofany, dia izay nataony ratsan-tanany. Koa ny zanak'olombelona atao amin'ny tanondrika ary ny olona ahetry ary aza mamela ny elony ianao. Midiro amin'ny vatolampy ary miereo mivovoka noho ny tahotra avy amin'i Jehova sy ny voninahitry ny falebiazana. Ny fiandranandra ny masony zanak'olombelona dia ahetry ary ny fiavonavon'ny olona atao amin'ny tanondrika. Fa Jehova ihany no isandratra amin'izany andro zany. Fa misy andro ny Jehova tompony maro hitsarana ziavo sy ambony toetra rehetra sy izay misandratra rehetra ka dia ahetry ireny. Dia ny sedera rehetra ny libanona ziavo sady andrandraina.
ny azo oka rehetra ny basana ny tendrombohitra avo rehetra ny avoanandrandraina ny tilikambo miringiringy rehetra ny mandamafy rehetra ny sambo mitarisisy rehetra ny tao zavatra tsara tare rehetra ny frerianjanak'olombelona atao amin'ny tanondrika ary ny fiavonavy ny olona eto fa Jehova ihany no isandratra amin'izany androany ny Andriamanitra izy dia ho foana avokoa hiditra any amin'ny zohy sy ny lavabato ny olona no nitahotra avy amin'ny Jehova sy ny voninahitry ny falebiazany rehefa mitsangana mpiororo ny tany izy amin'izany androany dia arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny manavy ny andriamanybola fotsiny sy ny andriamanybola menany zay nataony ekofany eo anatreny mba hidirany eo amin'ny fitriritritry ny vatolampy sy eo tsefatsefaky ny aram-bato no nitahotra avy amin'ny Jehova sy ny voninahitry ny falebiazany rehefa mitsangana mpiororo ny tany izy ry mpiano malala zay ny voalaza ny Isaia 2:1-5 ka hatramin'ny 9:20 andeha isika tsy ho variana amin'ity tany ity fa nana zany toetsaina hitady sy hamonjy ny very izany iaraka ivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro misotranao zahay satria tsy mitsatra ny manoro lalana anay ianao izay amin'ny maha olombelona nofa mandrany dia maniasia be siasia mandrakariva ary indray dia ny fahendren'ny tenanay no entinay hitondranay ny fiainanay na dia eto amin'ity fandraisana ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy ity aza impiry variana sy isondrina amin'ny vola mikarena izahay nefa dia mazava eto fa ahetry avokoa na ny tendrombohitra avy na ny avoanandrandray na ny tilikambo miringiringy ny mandamafy ny sambo ny tarisisy ny tao zavatra tsara tare ahetry avokoa ny freriany zanak'olombelona atao amin'ny tanondrika ny fiavonavonan'ny olona ahetry ny Andriamanitra izy ho foana eny voalaza eto amin'ity Isaia 2:2 fa ny vola fotsy ny volamena dia ho ariana ho an'ny voalavo sy ny manavy tompo malala omeo ilay toetsaina mitady sy hamonjy ny very izahay izany toetsaina ny fomba fitarian'i Jesosy izany naoko ho toetsaina amin'ny fomba fitarianay tsirara avy amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany amen. Zay lay onjany fanantinana Swallow me.
mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. fianarana sy fanabazana anrotany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manazy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. eny ary mihelohelo fisandrahaka hoany ny ravinalana ny vorano maintsy mavana mahavarina ny ravina gondrondramo mafana misivitsiko ny sarovazy mirimorimo ny lamasinina fa nireno-drano nandekaleka kosa midoboka vakinonja isika koa raha tafahoana amin'ny alalan'izao onjabeo zao dia midobodobo mpifaliana ko akafaliana no arabananao mpiaino dia mirary soanao mandrakariva miarabanao namana rilahy dia ankafaliana tokoa namana joelantoarmisa no iaonana amin'ireo mpiaino atsika ka tsarony etona ilay aiteny manao hoe sambatra ho ny raherana fa manan-kerana, sambatra rafody fa manam-podiana, tretrika raha zozory fa manan-kijoroana, fa sambatra mihoatra izany kosa isika fa tafahoana amin'ny mpiaino atsika indray. Arak'izany dia miarabanao mpiaino tafahoana soa eto isika dia mankasitraka ny amin'ny fanjohinao ny fandarana fianarana sy fanabeazana. Dia izay no ela fa andeha hiroso amin'ny fandarantsika namana joelantoarmisa nefa mialohan'izany dia andeha aloha hiara iombom-bavaka toy ny mahazatra amin'ireo mpiaino atsika. raha nay tsara sy masindrindra zay ny an-danitro anao ny ajatsy ny voninahitra atolotray anao ihany koa ny fisaorana fe no ireo sosesehena zay nomenao anay na dia tsy mendrika izany ary zahay aoka ianao mamindra fo anay no ireo fahotana zay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ny rason'i Jesosy Kristy eny anadio anay tanteraka ko ankehitriny dia inonay fa efa vita fihafanana taminao izahay dia aoka ianao hiditra ny tsehatra eo amin'ny fiainan'ireo mpiaino anay rehetra indrindra ireo manana olana mba hivaha avokoa zany ny olana izany ary dia hoderaina sy ankalazaina ny anaranao. Mino izahay iray malala fa miaino sy amaly izany vavaka izany ianao satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany. Amen. Mankasitraka mandrakarivanao namana joelantoarmisa ny amin'ny vavaka izay nentinao teo. Tena hery lehibe ho anay tokoa izany fa inona indray ary no masaka azontsika atolotra ho an'ireo mpiaino anio namana joelantoarmisa. Eny ary anio sika dia iresaka ilay didy 12 ray aman-dreny sy ny mpanabe dia ny didy fahafito no resantsika amin'izany namana rilahy ilay manao hoe aza terena anaiky anjambany eo ny baikonao ny zaza. Aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikonao ny zaza. Dia hono any namana joelantoarmisa ahoana indray izany hoe tsy manera ny zaza hanaiky anjambany eo no eo ny baikony ray aman-dreny na ny mpanabe izany ny zaza. Ya mialohan'ny amaliko izay fantaniana napetraka ao izay namana rilahy dia tiako mandrakariva aloha ny miverina ny amin'ny famaritana ilay atao hoe zaza. Ny atao hoe zaza dia ilay olona 3 ka hatramin'ny 7 taona. Ny zaza 3 ka hatramin'ny 7 taona zany dia olona manomboka mampisongadina ny maizy sy ny maizay azy ary miseho amin'ny alalan'ny fanehoan-hevitra izany fanehoany izany izany eo atao hoe fanasongadinana ny maizy sy ny maizay azy zany na izany eo amin'ilay toetra dia ilay toetra bekiry sy mafoloha zany hoe io zaza ireo zany dia manomboka bebekiry zay ary miseho mafoloha namana rilahy dia ao ihany koa manomboka maka ny toetra ny olona tiany izy ary eo izy no manefitsy kelikely ilay maizay azy dia arakaraka ny fanabeazana izay nomeny ray aman-dreny azy zany zay zavatra zay satria eo ilay atao hoe mametraka ny fototra ny ray aman-dreny eo zany ilay zaza miezaka maneho izay fandraisany zany fototra zay apetraka ny ray aman-dreny zany
dia manompoka mampiseho ilay fitiavatena ihany koa izy. Vokatry ny fanehoan'ny fitiavatenan'izay dia indraindray izy tsy de mifandray loatra amin'olona zany izy io ireo zaza ireo. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fitiavany teany eo fa olon-dehibea izy na dia amin'io hoe 3 ka hatramin'ny 7 taona io azy ary te aleo tena sahady dia maneho ihany koa hoe te omena andraikitra. Iarahantsika mahitsy zany fa misy sasa raha vao tsy omenao andraikitra izy dia midongy ary indraindray izy mitomany. Ao anatin'izay nefany dia rehefa omena ao an'ilay andraikitra izy dia mampiseho ny fahatokisan-tenany dia arahany ilay fandokafatena kely zany io zavatra io dia manontany izy hoe vitako tsara ve le izy sa ahoana. Ka rehefa izy mandray andraikitra izy zany na te andraikitra iny no sakanana dia tezitra izy arak'lefa nilazaiko teo. De rehefa manao ilay rarazana izy dia maka fakatoavana sy toky avy amin'ny ray aman-dreniny reto olombelona 3 ka hatramin'ny 7 taona reto. Ya nilaza ianao teo namana Joelantor misa fa tsy de mifandray aman'olona loatra le zaza. Dia manao ahoana zany ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny. Tsy tia ny fandraisana koa ve ireo ray aman-dreniny ireo? Marina tokoa fa tsy de tia maneho fitiavana firy ilay zaza rehefa ao anatin'ny isokatsy-taona io. Saingy zao ny ray aman-dreniny de tena tiany sy akasitrahany ary tena mifikitra mafy amin'ireo ray aman-drenindreo zany ny zaza ao anatin'ny isokatsy-taona io ary tena makatoa ny ray aman-dreniny izy. Zay le hoe mitady fankatoavana sy mitady fitiavana avy amin'ny ray aman-dreniny. Iny zany ny antony iny dia izy ilay mametraka n'le fototra mihitsy no anton'izay rehetrarehetra zay. Eny fa na de atao hoe somary mafimafy loha kely azy izy dia ireo ray aman-dreniny kosa dia tiany sy akasitrahany tsara. Ya fa indraindray namana Joelantor misy reto zaza reto le 3 ka hatramin'ny 7 taona hoy ianao teo. De hita izy ireo ohatran'ny hoe manonofinofy zany. Ny sasany ohatra hoe manonofinofy mitondra fiaramanidiny zany. De misy ray aman-dreny taitra, misy ray aman-dreny tezitra. De milaza hoe to efa ho lasa dala mihitsy angamba ty zaza ty ka. De ahoana mahakasika an'izay namana Joelantor misa. Tena zava-misy ary zavatra miseho mihitsy zay zavatra zay dia io fisehon-javatra io zany de tena ao anatin'ilay atao hoe tontolo mpivoaran'io zaza io. Fa raha tsy manao an'izay lay zaza na manarila de tokony ho taitra ny ray aman-dreniny satria zay misy le zaza hoe manonofinofy. Iny le nofinofiny iny de afa miteraka sahady vina sy tanjona zay mety ataony any aoriny. Fa ny tsara ataon'ny ray aman-dreniny dia ny miaraka manonofinofy aminy fa tsy tezerana izy ary tsy atao tsinitsonina ihany koa fa tena tsara raha miditra miaraka aminy ao anatin'iny tontolon'iny mihitsy la ray aman-dreniny amin'izay fotoan'izay tena zay la hoe tediaviny io zaza io hoe miaraka amiko dada na miaraka amiko neny. Ya ny zavatra hita sy tsapa mantsy namana Joelantor misa de eo amin'io sokajy taona io de tia manontanytany matetika zany hoe be fanontaniana zany le zaza rehefa ao anatin'io sokajy taona io de inona no anton'izay ary ahoana ny tokony ataony ray aman-dreny eo anatrehan'izay. Ya zay le mbola lazaiko foana ao anatin'ny tontolo mpivoarany foana zay le hoe be fanontaniana sy manonofinofy zay dia ny anton'io fanontaniana io aloha de hoe te hafantatra ny manodidina azy izy ary te hafantatra ihany koa reo baiko zay omena azy. Noho izany dia omena fanazavana ampy tsara izy io zaza io zany rehefa manontany fa tsy valiana boraingina na valiana boribory. Satria ohatra zany rehefa tsy valianao tsara izy fa valianao boribory de mbola apetrany aminao foana io fanontaniana io. Rehefa tsy valianao ray aman-dreny ara-dalàna ka tsy mahafa-po azy de miverina foana io fanontaniana io ary farany ho tezitra le ray aman-dreny. Nefa zay tsy tsara fa tsara arahana zany zay tontolo mpivoaran'izay. De manaraka izany de entina toy ny olona mandiny javatra zany reo zaza ao anatin'ny sokajy taona io fa tsy entina toy ny olona bado na tsy entina ihany koa toy ny olona tsy malala ninina fa ny fanazavana ampy no tena ilainy satria mamenony ao anatin'ny atotohany reto zaza reto na manarila. Ya
eo anatrehan'izay fanazavana ny entinao izay na manajoelantormisa lasa ihany ny saina inona moa izany no ifandraisany amin'le hoe aza tirena anaiky anjambany eo no eo ny baikonao ny zaza dia mazava loatra le izy namanarila araka ny fanazavana izay nomena teo a dia reto zaza reto le hoe te aleo tena sy te omena ndraikitra miampy fatoko isa-tena araha ny fantokafatena kely ka rehefa izy mandray andraikitra na te andray andraikitra iny no sakananao dia tezitra izy satria ao le hoe somary mafimafy loha kely dia hita ohatrany manofinofo izy arak'izany a mbola ao anatin'ny fandrafetany maha izay azy ilay zaza ary ao anatin'ny fankafizan'ny tontolo manodidina azy ary koa ao anatin'ny zavatra mahaseriny azy izy kanefa avy ianao ray aman-dreny amin'izay zany na ianao mpanabe dia anery ilay zaza anaiky anjambany eo ny hoe ny baikinao izay tsy manaraka ilay dinga-pivoarana dia fahasorenana fahatezerana ny vokana ka ianao ray aman-dreny mihitsy zany na ianao mpanabe mihitsy no manakana ilay dinga-pivoarany zanakao na ilay zazabe azinao ka asainao naterenao anaraka izay baikonao eo ny eo izy nefa izy mbola mandrafitra ataoko hoe seriny ao anatin'ilay tontolo mameony atotohany dia terenao izy anaraka amin'ny baikonao hoe tiany tsy maintsy ataonao zao dia zao ya dia inona izany na manajoelantormisa no tsara ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny mpanabe eo anatrehan'izay a seho izay tsotra ny soso-kevitra izay atolotra ny ray aman-dreny a sy ny mpanabe namana rilahy satria mbola zazy olona eo anoloana io telo ka hatramin'ny fito taona dia aoka ho tsapanao ray aman-dreny sy ho ajainao hidinga-pivoarana io araka le efa nolazaintsika teo aloha ny adidinao ray aman-dreny izay manorina ilay fototra eo amin'ny zanakao a dia aoko ho tanterahanao atsakany sy andavany dia ilay fanabeazana amin'ny fototra amin'ny serasera ka hatonga ny zanakao anana ilay fiheveran-tena ho tsara ho mahomby ary ho mahery ary anana n'ilay fahaizam-izy fa ialana kosa ilay fihetsika miteraka ratra eo amin'ny fiainana anatiny zaza zany a toy ny fiheveran-tena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba ao amin'ilay zaza izay maharitra ka miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza eo ihany koa dia miteraka fihetsepo miteraka tahotra na filefirana na voatsindrina lay ataontsika hoe somi izay manala ny kisaritsara any anatin'ilay zaza zay analan'ilay zaza ka manala ny fatokisa-tena ny tanteraka izany hoe aoka zany ianao ray aman-dreny anaraka ny dingana araky ny maha izay an'io zaza io ya dia mankasitraka na manajoelantormisa tena fahalalana vaovao indray no re androany dia manantena ny fampiarana izay ataon'ny ray aman-dreny isika manantena ny fampiarana izay ataon'ny mpanabe mba ho tombotsoan'ilay zaza izay beazina na ny zanakao ray aman-dreny zany ka tonga azy olona ilain'ny fiarahamonina sy ny fianakaviany rehefa anyorina dia izay koa aloha no ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary veloma tompoko dia veloma tompoko akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana finaritra tompoko ny tendrombohitra sy ny vahoaka betsaka ny tendrombohitra
sy ny vahoaka betsaka. Io indray no olo hevitra iarahantsika mandinika amin'izao fiarahantsika mandritra ny fotoana fo izao. Manasanao andeha hivavaka isika. Raha an'izany an-danitro misaotra anao hatrany izay satria manana teny fahendrena, teny fiainanao anay isan'andro ianao. Mangataka aminao ry izahay, aoka ny fananao masina hanokatra ny sainay mba ahatakarana ny sitraponao ary ahafanay mandray fanapa-kevitra tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay sy talaonay. Amen. Andeha vakitsika vetrany izay voalaza ao Marka 7:1 ka hatramin'ny 7:20. Marka 7:1 ka hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ao an-tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarehy teo anatrehany izy, ary ny fitafiany niova nanelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elisy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Raby, tsara raha mitetra eto isika. Ary aoka hanao lay telo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay havaliny, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarona azy, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay no nijery nandidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary no nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nandrara Jesosy mba tsy hilazalaza amin'ny olona izay zavatra hitany, mandrapitsangana zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny izany izy, ka nifampakasaina ny amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Dia nanontany an'i Jesosy izy ka nanao hoe, lazai ny mpanorandalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe, Elia dia efa avy aloha ihany ka mampody ny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa no nanoratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka hatao tsinotsinona? Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Elia sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araka no noratana azy. Milaza Jesosy eo Marka 7:1 hoe, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Dia tanteraka io faminaniana io andro fitsitaorinan'izay. Rehefa naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona Jesosy, ka nitondra azy nitokana niakatra ho any an-tendrombohitra, dia teo ny nahatanterahana izany. Teo Jesosy no niova tarehy teo anatrehan'izy ireo tao amin'ny voninahitry ny fanjakan'ny lanitra. Dia tonga avy any amin'ny tontolon'ny lanitra Mosesy sy Elia ary niresaka tamin'i Jesosy. Niresaka momba ny fialan'i Jesosy, ilay antsoina hoe Exodus amin'ny teny Grika, izay efa hefainy any Jerosalema izy, ary araka nosoratany Lioka. Azo novakina izay voalaza amin'ny Lioka 7:17 sy 1:30. Lioka 7:17 sy 1:30. Araka izany dia mifamatotra amin'ilay hahafatesan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana ito zavatra be voninahitra izay nitranga teo tendrombohitra. Nampahirezana ireo mpianatra izany mba hanana ny fanantenana rehefa ho hitany vaomby amin'ny azo fijaliana Kristy. Ny ampitso maraina raha nidina avy tany tendrombohitra izy ireo, dia nanontany an'i Jesosy ireo mpianatra teo lahy momba ny fiavian'i Elia mialoha. Nino mantsy ny Jiosy fa tsy maintsy hiseho aloha Elia, izay vao hiseho ny Mesia. Dia namaly Jesosy fa efa tonga Elia. I Jaona mpanao batisa no lazainy tamin'izany. Ary tahaka namonoana izy ireo an'i Jaona, dia ho faty eo an-tanany koa Jesosy, saingy hitsangana maty izy rehefa afaka teloana. Rehefa tafidina tetỳ ambany avy any an-tendrombohitra Jesosy,
dia korontana mampalahelo no ny andry azy teo. Nisy zazalahy iray azo mpanahy maloto kanefa tsy nahavoaka ny fanaratsy tao aminy ireo mpianatra 7 lany janona teo. Rehefa tonga nanantona teo Jesosy dia niazakazaka nitsena azy ny olona. Voasorotsoritra ao amin'ilay tantara ny heriny demoni izay ny feilay zaza. Tonaka fotoana maharitra Jesosy nametrahana fantaniana momba ny fisehoan'ilay toe-javatra nanjolay zaza. Nandrotika ny fon'ilay raim-pianakaviana zany ary nitalao izy hoe raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Marka 7:12. Avy hatrany dia tsinjony Jesosy ny tsy finoana tao anatin'izany teny izany. Hainao hoe hoy izy. Marka 7:12. Tampoka toy ny tseratra dia fantatry ilay raim-pianakaviana fa tsy ny zananylahy ihany no nanana olana, fa nanana ny olany tsy finoana ihany koa izy. Ary ny tsy fahasitranany zanany dia mety ho vokatra izany tsy finoana izany. Nitoraka tamin'ny famindrampon'i Jesosy ilay raim-pianakaviana ary nanao ireo teny tsy hay adonoina ireto. Mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Marka 7:17. Dia nosotran'i Jesosy ilay zazalahy. Efa samy natahotra izaho sy ianao, efa nisalasala, efa nanahy, efa kivy sy ketraka, nefa ne ka fantatsika tsara fa tiantsika ny raitsy toy. Nahoana? Kely na mety tsy misy mihitsy aza ny finoantsika. Izany no mitranga amin'ny fotoana toy ireny. Mila miaiky amin'ny vavaintsika isika hoe vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoana. Asako io nandao hivavaka. Raha naizany an-danitro, fantatra tokoa fa mora ny mamaky ny teninao. Mora ny mamaky fa Jehovah Andriamanitra mahery mamindra fo sy miandry ianao. Mbola matahotra sy misalasala, kivy foana nefa izay matetika. Mamela ianao izany tsy finoana izany. Ary vonjeo izahay ho afaka amin'ny tsy finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.